Fifaliana indray no iarabanantsika rehetra manaraka tsy tapaka amin'izao fandaharana eto amin'ny televizion Agape izao a. Faly foana izay mandroso ao tokantranonao ary mihitsy izay fa faly ihany koa ianao a eo am-pandraisana ny fandaharana. Androany moa tsika dia mbola manana lohahevitra izay ho jerentsika eto ihany aloha fa alohan'ny zavatra rehetra dia efa maro moa ireo mpiara-miasa izay tafiditra ato fa alohan'ny fifampiarabantsika dia ndao amintsika aloha hivavaka tsika satria izay no tenin'i Jesosy foana hoe ataovy amin'ny anarako aho izay zavatra rehetra ataonareo dia atombohy amin'ny anarako. Dia miaraba anao Pasteur Mario efa tazana eto moa Pasteur Mario Razafimanjaka dia raha sitraka ao tompoko dia ameko anao avy hatrany ny fanokafana ny vavaka. Eny ary vavaka avy hatrany Andriamanitro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zanakao no hanambolena ny lohanay ary mametraka feno ampelantananao tompo ny programa rehetra amin'ity televizion Agape ity mba hitondra vokatra ho an'ny olona araka ny efa nanendrenao anay sy ny antsoina ho an'ny olona ihany koa izay henonao androany. Boka mba voninahitra ny iseho amirapiratra fa tsy zakay ary misaotra ihany koa ny amin'ireo mpiara-miasa izay efa tonga ireo vahiny nasaina sy rehetra ho ataona eto Andriamanitro dia mba ny voninahitra ianaranao rery ihany ary raisanao rery ny voninahitra sy ny terary naza amin'ny anarany Yeshua Masia. Amen. Eny ary dia ampifaliana ihany koa ny arabako antsika rehetra manaraka tsy tapaka ny televizion kopakopa-tanana Ray aman-dreny Sokizandry namana sy tapaka indrindra fa ny mpiara-miasa averiko any Andravavy Chantal ary ny fitirana. Amen dia mamerina izay fiadanan'ny tompo izay ihany koa anao sy ny ankonanao Pasteur Mario efa tazaka eto ihany koa moa raha nadahery raha zaka manarina azafady menanao ny fitenenana fiadanan'ny tompo anao sy ny ankonanao. Zanao Ranavavy amin'ny fandomanao miaraka teo fa miovao faniny olona itorakotora manarina indray tanaraka manina fa gazaka manarina ery manampy dia tena hoe misaotra sy miaraba anareo rehetra manatrika eto ary indrindra ny zoky Ray aman-dreny izay heverina hoe lohavina tapoloha amin'izao fandaharana izao dia heverina mihitsy fa tena hosolo fandraisan-tanana mahomby indrindra dia nikopakopa-tanana izay tsy afaka mifandray tsika ary dia tahiny Jesosy daholo eo amin'izao fandaharana tena hoe mahafinaritra satria mikasika ny manakasy tsara fahadimy ary mikasika ny manakasina rehetra izay manatrika eto dia fiadanana ho antsika mianakavy. Averiko any amin'ny Ranabavy ny fitenenana satria ny fotoana mandeha any dia mibalabatra loatra. Amen. Ia misaotra anao nadahery dia fiadanana moa zany anao sy ny ankonanao mpiara-miasa amiko moa sy mpiara-manolotra izao fandaharana izao dia misy any Ranadafaly Rakotsizafy menanao fitenenana Ranadafaly dia faly mandray anao. Amen. Ia dia ombako manana moa ny fiarabana izay efa natolotry ny vahiny sy ny mpiara-miasa ho antsika rehetra mpanaraka izao TV Agape izao dia manona ny fiadanan'ny tompo ho antsika tsiraray avy ihany koa. Amen. Amen. Ia misaotra anao Ranadafaly dia fiadanan'ny tompo ihany koa aminao. Dia tsy adino moa ny ao amin'ny lafiny teknika eo izay misy any Ranada Victoire izay mamolavola amin'izao fandaharana izao ihany koa dia efa manona ny fiadanan'ny tompo anao sy ny ankonanao Ranada Victoire ao ambadimbadika eo. Dia tsy ampiandrelantsika misy Ray aman-dreny ihany koa moa izany izay mety vahiny eto ato anatin'ny fandaharana izay misy any Rabarson Carla izay ho hiaraka amintsika eto ihany koa fa raisina ampitiavana be ianao fiadanan'ny tompo anao sy ny ankonanao. Ya miarabanao Ranavavy Chantal miarabantsika rehetra somary akakaka tarangamba rehetra iarabana nefa ny itsika miovaova ny fotoana miovaova ny toetrandro miovaova aty aminay zao dia milatsaka ny lanezy tsy fankahitana miarabantsika rehetra tahaka ny fotoana ity izy angamba nareo hoe tratrany taona ahoana izy hoe ho tratrany taona vaovao feno fanantenana man'Andriamanitra leliany voninahitra misaotra mankasitraka tompoko. Amen. Ia mankasitraka anao Ray aman-dreny Ranada Carla mankasitraka anao amin'izay fiaraban'izay voninahitra moa metsika an'i Jesosy rery ihany
Ia dia efa mandeha moa ny fotoanantsika fa iroso fa anatin'ny lohahevitrantsika androany lohahevitra moa izany izay mbola mikasika ny amin'ny manakasy tsara fahadimitsika androany. Ary ao anatin'izay manakasy tsara fahadimy izay dia resaka manokana isika mikasika ny amin'ny hoe solom-body akoho misy zavatra be dia be azo ambara anatin'izany misy zavatra tsara ho fantatra ihany koa izay taranaka hatraty aoriana tsy mahalala hoe inona marina ny tena dikan'izy io ka dia tsy ampiandrenantsika fa avy hatrany dia ameko anao raha nadafaly ny fitenenana ny amin'ny fandaminana ny fidirantsika ao anatin'izay fandaharan'izay. Ia makasitraka anabavy Chantal nanome fitenenana dia mianaratra ihany koa miarahaba ny vahintsika ankoatran'ny paster Mario Razafy Manjato sy rahalahy Hermanampy Razakamanarina moa zany dia fifaliana ao anay mandray an'ny olona Rabary Sankarla ihany koa eto amin'ity TV Agape ity dia manararaotra ihany koa satria mbola fotoana an'izao satria mbola ao anatin'ny volana janoary tsika dia manararaotra ihany koa an'izay mbola tsy tratra raba ho antsika mpijery sy mpanaraka ihany koa an'izao TV Agape zao ny fiarabana na tratra ny taona 2024 ary iompana indrindra moa araka ny voalazan'ny namana mpiara-miasa tao mikasika ny hoe solom-body akoho satria ao anatin'izay fiarabana izay dia ao ny fomba malagasy izay ambarantsika moa amin'ny hoe fanomezana solom-body akoho ka iompana tanteraka ny amin'izay ny roahevitra androany fa melohan'ny idirantsika amin'izay tena roahevitra izay dia ndao angamba aloha anaraka ty horonan-tsary tytsika fanadihadiana fa makafakana mikasika izay solom-body akoho izay dia avy eo sokafana amintsika avy hatrany ny lohahevitra. Raha efa vonombona ny sary dia makasitraka sady ny teknisiana La Victoire izay mikarakara izay horonan-tsary izay. Ndao ary. Tamin'ny fiainana andavanandro ny tsy fametrahana ireo ray aman-dreny na ireo zokiolona amin'ny toerana misy azy ireo. Rehefa vanim-potoana ny fanombohana toy izao, fomba malagasy hatramin'izay ny fanomezam-boninahitra ireo ray aman-dreny amin'ny alalan'ny solom-body akoho. Tsy tantaratra firy intsony izany amin'izao noho ny antony maro raha ny fanazavana ireo mpahay-tantara nanaovana fanadihadiana. Manoloana ny fiovana sy tsy fisiana, niova endrika ny fanolorana ka tsy toy ny taloha intsony, saingy mitovy ihany ny lanjan'izy ireny raha ny fanazavana. Mitovy le izy satria tsy ilay karazan-javatra atolotra no mametra n'ilay asina zany fa le olona manome azy le fanolorana zay roy misy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zay ary ny tolotra mazana ohatran'ny fanaovana sorony afoy zavatra nananao afoy ary tsy misy tolotra na sorona na famomezakasina avo lavitra noho ny hoe ny zavatsarobidy aminao zay iverinao fa manan-danja no ataonao raha iverenana ny tantara manana ny maridrefy ara-potoana manokana ny gasy na izany aza manaraka ny maridrefy gregoriana ny malagasy. Raha ny fanazavana miankina amin'ny tsirairay sy ny faritra misy azy no anaovan'ny olona ny fanomezam-boninahitra ireo ray aman-dreny sy ny zokiolona any an-toerana. Fa tsy mitovy ny famarita-taona any Ambobary Sambaina sy Sambaina Manjakandriana satria ny fiakaran'ny vokatra ny any dia zareo ihany no manamaritra hoe amin'ity vanim-potoana ity tsika no anao hoe rehefa amin'ny miakabokatra zany dia rehefa manomboka ny lanonana alohan'ny asoavana alohan'ny famadihana alohan'ny rehetrarehetra dia manamarika an'izay fiovan'ny taon'izay dia eo no ifanolorana io le ataontsika hoe asaramanitra na taom-baovao malagasy ozy tsika amin'izao fotoana izao. Ny vanim-potoana anankiray koa dia ny vanim-potoana iraisana vanim-potoana fampatsahivana ny nazon'ny niverena amin'ny fahaleovantena Madagasikara ny 4 Jona dia nany ambanivohitra any dia manao ny fomba ny malagasy mandeha manatona andray aman-dreny mitondra ny solom-body akoho na ny vody akoho ifanolorana ifanomezakaja. Amin'ny andro fanombohana toy izao no miroso amin'ny fanolorana solom-body akoho ho fanomezam-boninahitra ny ray aman-dreny sy ny zokiolona ny ankohonana.
Amin'izao efa miendrika lelavola sy akoho amam-bosona izany solom-body akoho izany. Makasitraka ny teknisiantsika nandefa izany oronan-tsary fanadihadiana mikasika an'ina zany atao hoe solom-body akoho izany, fa melohan'izay angamba aloha dia metraka fanontaniana ray izay hovalianareo amin'ny fotoana fohy, satria maro dia maro ihany koa ny fanontaniana mbola fatotra hoe inona marina moa zany ny tena mampiavaka ny fifandraisana teo amin'ny akoho sy ny manakasina na ny malagasy tsika amin'izao fotoana izao eo amin'ny fiainana andavanandro. Meko avy hatrany amin'ny rahalahy hery manampy angamba ny famarinana izay fanontaniana voalohany izay. Eny ary misaotra anao rahalahy, ary tena zava-dehibe tokoa ny resahana mikasika n'ity fifandraisan'ny fiarahamonina eo amin'ny akoho sy ny fiarahamonina malagasy hatramin'izay, satria raha somary hafangantsika sy fitinina fotsiny dia matetika ohatrany hoe hita misy ny fiarahamonina miaraka eo amin'ny akoho sy ny olombelona malagasy manakasina zany resahako eto. Ary misy le fiteny vazaha hoe la meilleur ami de l'homme ny alika zany, fa tsy ny malagasy tsy ny alika ny tena hatramin'izay zany, fa ireto akoho reto tena miara-monina mihitsy rehefa tena zay no fanontaniana azy tena ohatrany hoe isaky ny zavatra miseho fiarahamonina zany dia miresaka akoho foana ny malagasy. Ohatra raisitsika fotsiny zao hoe ny miaraka amiray trano izy matetika misy akoho foana, misy areny akoho, zanaka akoho miaraka ao anatin'ny trano ao miara-miaina aminy ao dia misy koa ny atao hoe ny famataranandro ny fiarahamonina malagasy dia matetika mifandray amin'izany atao hoe akoho zany mihitsy ny akoho ao an-trano ao zany dia misy ny atao hoe mivoaka akoho zany. Mivoaka akoho zany hoe tahirikevitra ny archive nationale na ny resahako eto fa tsy afaka ny amorona hoe mivoaka akoho ny dia tena milaza mihitsy hoe rehefa fiteny zany hoe mivoaka akoho dia andro amin'ny 5 maraina io hatramin'ny eo amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 9 maraina io tiana resahana zany. Zany tsy nanana famataranandro manakasina taloha, fa ny akoho ny ataon'ny famataranandro hoe mivoaka akoho amin'ny 5 ka hatramin'ny 9. Dia misy koa ny atao hoe mody akoho, fa mody indray ny akoho zany eo amin'ny 5 sasany hariva eo zany. Ary le hoe vao maraina maneno akoho zany dia entina ilazana fa andro eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 maraina eo no sehoany zany toeran-javatra zany. Eo zany ny famataranandro mifandray amin'ny fiarahamonina amin'ny akoho. Avy eo moa misy ny famataranandro ohatry ny mitataovonana miankina amin'ny masoandro indray, fa eto ny atao hoe mikasika ny akoho no resahana zany. Nisy fiarahamonina naharitra sy tena hoe ny ilainy malagasy manakasina mihitsy zany ny fiarahana amin'ny akoho. Ary ao tokantranony manakasina taloha dia misy akoho mivezivezy eo ny fitotom-bary dia manodidina eo koa ny akoho, tsy mifanalavitra mivoaka ny tokotany izy miverina eo ihany izy fa miara-monina mihitsy amin'izany. Dia misy koa ohatra hoe reto ny trano tamin'izany natao hoe any amin'ny Bobary Betsileo zany ahitantsika an'izao hoe zao ny tranon'akoho ambanin'ny tohatra, hita daholo zany fiarahana zany. Eo koa ny any Ambohitrevy Betsileo mbola ahitantsika an'izany any koa any Ampisotro ny fitenenana ihany koa. Dia misy zao toa ny any amin'ny Bara dia eto amin'ny salo any Bara dia misy foana ny voakarakara mihitsy ary miara-monina amin'ny tranony ny olombelona manakasina mihitsy eo betsy misarika zao. Dia izao zany hoe alatanim-bahoaka dia hitantsika hoe tamin'ny Mananjary zany hoe ny fiarahamonina amin'ny akoho zany dia hita mihitsy fa manerana ny manakasikara tanteraka mihitsy. Ary ny manakasina dia miara-miaina amin'ny akoho, fa ilainy io sady famataranandro io nefa ilainy ihany koa io eo amin'ny fivelomana, satria raha manana reny akoho mitarika anankiray izy dia efa arena be ho anazy fa mitondra atody reny, mitondra zanaka akoho azony atao laoka, atao atody. Misy aza tamin'ny andro taloha fanaovana tamboho reny, le tamboho antaolo le hitantsika mafy be reny tena reny atao hoe ny fototra nanamboarana reny anisany atao hoe tamenaka atody. Zany hoe nanankarena be tamin'ny atody zany ny manakasina taloha. Ary dia nanamafisany andreny reny tamboho antaolo reny tsy rava mihitsy manjatojato taonany mbola hitantsika hatramin'izao mbola hita eny ihany koa. Ao ihany koa ny fametrahana ihany koa ohatra na atao hoe eo amin'ny fiarahamonina atao hoe miresaka ny fanambadiana dia misy fiteny koa manao hoe atao fitoy ny lambana akoho ka faty no hiasarahana. Dia izany zao ampidirina foana ny resaka akoho eo amin'ny fiarahamonina. Dia izay no mahatonga antsika tafiditra rehefa taty aoriana miresaka ihany koa amin'ny atao hoe vody akoho moa tena resahantsika eto.
fa misy koa ny fenankoho mena ny zandry olona ampisehoana hoe mahatanjaka ianao, dia misy koa ny tratrana koa fanomehany reny mpianakaviana reny mba mariky ny hoe fampinonoana ny zaza sy hitondra ihany koa atao hoe tanjaka eo amin'izany vehivavy mitaiza kely sy ny karazana zany, ary ny ambony avy eo zay vao zaraina amin'ny lokafy. Izany hoe ny vody akoho zany dia natokana ho an'ny zokiolona. Maninona moa ny vody akoho natokana ho an'ny zokiolona satria rehefa miara-mihinana eo dia hoe fenakoho an'ny zaza fa ny vody akoho natao ho an'ny zokiolona. Ao no lafiny hoe ao no misy ny menaka, ny tanjaka, ny rehetrarehetra, ny atao hoe menaka sy ny karazana zany, ny tsirony tsara indrindra, kanefa manokana mihitsy dia natao ho an'ny zokiolona izy io satria eo amin'ny zavatra misy io dia matetika bangaridana ny zokiolona efa tsisy ny firy dia io ny atao hoe faritra malemy indrindra. Dia izay no anisany ihany koa kanefa entina ilazana ilay izy eo amin'ny lafiny anankiray hoe any aoriana tsy mbola nahita akoho nanao marche arrière tsika fa nanao marche avant foana, any aoriana fitsinjovana ireo zokiolona ihany koa natao hoe namena asina indrindra tamin'izany, ka rehefa misakafo zany dia neverina fa miara-mihinana eo foana samy manana anjara. Rehefa tonga ny fotoana dia hoe le hoe solom-body akoho, ny vody akoho tsy voaefatra amin'izay ndeha ho atambatra fa notehirizina nahatsiavanao zay dadabe zokiolona. Zay ankamalona janiko kely satria betsaka ny olona iteny fa ampy hiafahantsika mitahaka ny ady hevitra izany. Makasitraka rahalahy Hermanampy amin'izay fanazavana mahaliana dia mahaliana izay. Mino aho fa efa mandraisa antsika mpanaraka n'izao fandaharana izao fa hiditra amin'ny votoatin'ny fandaharana antsika ka ny fanontaniana apetraka angamba amin'ny paster Mario Razafimandrato sy ho an'ny zokiolona Karla ihany koa dia hoe mba azonareo azavaina fohifohy satria mandeha ny fotoana ary betsabe ny zavatra mbola ho resahana eto hoe azonareo azavaina fohifohy hoe ny tena hevitra fonosiny hoe solom-body akoho zany eo amin'ny manakasina paster Mario menanao avy hatrany fitenenana dia avy eo mentsika ny zokiolona Rabarson Karla ihany koa. Ya, makasitraka rahalahy Falina nametraka fanontaniana. Solom-body akoho moa ny resahantsika eto dia mazava ho azy mety sarosarotra ny olona taty aoriana ny manolotra ny vody akoho satria izay misy le tena fomba manakasina zany na malagasy taloha dia izay antsointsika manana hasina dia tena akoho mihitsy no vonoina. Ary nisy tena anankiray sika atsivoko teo tao amin'ny fandrazavan-dralahy hery le hoe tena rana vady ny fatiny akoho satria rehefa tonga vahiny ny fianakaviana dia hoe amono kosa atao sakamalao, io le hoe servitanana malao hoe tena amonona vatotra akoho. Zany zany mbola marina fa ny manakasina dia nifandray tamin'ny fitezana akoho izay azo lazaina hoe tsy ho an'ny mahantra nefa sady tsy ho an'ny mpanan-karena koa fa eo anilanilana eo zany misy karazana olona mba afaka mahazaka mividy akoho. Maroana koa na ny akoho manao totolavy io taterina moa vao tonga ny poulet de chair sy ny karazana akoho fa teo amin'ny fomba malagasy ny nataondreo gasy manakasina dia tena mahatsainy mihitsy zany hoe solom-body akoho zany ao andray aman-dreny. Dia eo amin'le vody akoho raha mijery tsatsika dia ohatra misy telo mijery amin'ny vodiny avy rehefa jerevana izy dia ohatra ny endrika mpisafy-boninahitra ny mpanjaka. Dia izay mihitsy no fijery koa azy satria rehefa manolotra le solom-body akoho le olona raha tena akoho mihitsy le izy dia somary atao misongadina mihitsy le tendrony io zany. Dia ary anatin'ny tendro io zany moa fampihinana vody akoho rehefa atao trano satria tena maharay aman-dreny dia anymaso hihinana zany vody akoho zany dia tena hita hoe misy taviny misy tsirony matsiro tahaka ny fakondro io tena ao zany tena misy mitsirokanina ka dia amparesiny tsika ray aman-dreny zokiolona indrindrandrindra mba hiakasitraka ihany koa satria manotombo manolotra an'izany koa ny zanaka na ny fianakaviana dia misy antony ao fa ny hevitra ao maty izay le fonosiny izay no fijeriko azy dia tsodrano satria rehefa mety tsirokanina le ray aman-dreny raha an'ireny ohatra fotsiny tsika tamin'ny saka ohatra saka rehefa
itsotranao zanany izy esao dia aniraka azy hiaza dia anolotra sakafo matsiro mba hitsofa korananao ozy izy ka nandono reniny rebeka le teniny saka dia isy izy nitianakara ny Jakoba kosa ary nanao le sakafo matsiro dia Jakoba no natsopiky reniny zany hoe handrain'le tsodrano esao raha tokony moa tsy tokony fitiavakanina dia hoe nanakalo na hoe mivarotra ny fizokiny tamin'ny Jakoba tsy velaritsika lava be mikasika an'izay ngamba fa le tiako atokava dia le tsodrano ao ambadiky le solombody akoha na tena vody akoha io na tena na solombody akoha dia za manokana dia mahita hoe misy hevitra tokony ho tsoahana ary tokony ho lesona ho raisin'ny taranaka le hoe raha mbola misy ny ray aman-dreny atao izy meo azy ny solombody akoha apetrao amin'ny toerana maray aman-dreny azy izy fa hitsodrano anao izy ary mitsodrano dia zava-mahery tsika dia miara-malala zany zay ngamba no teny fohy tiako zaraina na debedebera zavatra mbola tiako resahana satria araka ny voalaza teo moa be dia be mbola te handray andraikitra andray fitenenana dia averiko any andro lafany atrany angamba ny fitenenana fa zay ny tiako ambara kasika ny solombody akoha. Ya makasitraka pastera amin'izay fanazavana izay ihany koa zokiolona Karl Rabarson azonao fitinina amin'ny teny fohy ve hoe inona marina ny hevitra finosiny zany hoe solombody akoho zany ianao ihany koa ray aman-dreny be efa niaina ary mino aho fa efa tsy voisa intsony ny solombody akoho mety efa niraisinao ka dia omenanao avy hatrany ary zokiolona Karl ny fitenenana. Misotranao ralafaly sotra mankasitraka eny tokoa za mbola anaty tamin'ny fahavelony renibeako za moa dia zafikeliny dokotera Rabary izay rahalahy ray tapo ny pasteur Viljon ary dia nahita ireo ray aman-dreny ireo mahatsiaro hoe rehefa faran'ny taona tahaka izao tokoa dia mamono akoho hitateoriana moa tsy akoho fa rehefa hoe vorona angamba hoe vorontsiloza na gisa dia fantatsika tokoa fa hoe le tena voronofo dia ny faritra misy ny rambon'iny dia eo koa ny mahatonga azy hoe nofosana tapahany iny dia natao anaty vilia saronana lasy izay menakavy mamonjy ireo ray aman-dreny ireo tompoko vavy reny be anay vadiny dokotera Rabary tompoko la pastera Viljon dia mandeha tokoa manatitra azy dia tonga mandondona ary volalana tokoa ny fianakaviana rehetra rehefa tonga inona moa ny antony le antony dia zao hoe fangatahana tsodrano amin'ireo ray aman-dreny fangatahana tsodrano zava-doza be mihitsy mantsy zany hoe ary fananarana atsika amin'ny taranaka amin'izao fotoan'izao zay tsy dia hita tsony zay le fanajana ray aman-dreny tsy hoe mitomany voninahitra na hihaja amin'ireo zandry na ny zanaka amin'ny teny fa io dia ao anaty baiboly amin'ny teny frantsay ngamba dia atao hoe autorité parentale tiako lazaina hoe na fanambadiana io na lanonana io na inona zavatra atao ka tsy mahazo tsodrano amin'ny ray aman-dreny dia milaza aminao maromaro izany fa tena tsy aomby mihitsy ny fiainany izay olona manao zavatra ka tsy mahatsiaro ray aman-dreny na mihitsy ary tsy manady amin'izao fotoan'izao moa dia somary mampalahelo fa tsy hitanitsony raha ny soatoavina manakasina anjerevana hoe aiza moa ty fanajana ray aman-dreny anao ohatra anankiray fotony hoe tanora amin'izao fotoan'izao rehefa manambady voainga n'izay nanatrika tao Paris tao Bobigny mihitsy tao nanatranay le mariazy tamin'ny taona lasa dia tsy mila hevitra amin'ny ray aman-dreny tsony le zanaka izy ny mandidy manapaka marina fa hoe maloha tena ny zanaka nefa tsy mety araky ny hevitro aloha izy manao zay olona asaina ary matetika reo namany any am-pianarana namany mpiara-miasa vitsy dia vitsy ny fianakaviana no asaina zay zao no ohatrany hoe lamody anga
na hoe tendance izy mbaza am'izao fotoana izao amiko aloha zay somary mampalahelo fa atsipoko aloha zay ny am'le hoe solom-body koa matetika sarotra ihany raha hoe salaminay zao a taranaka olona maro be mihitsy zay a sarotra be raha hoe mitondra vodina koa ho an'ireo ray aman-dreny misy 5 misy 6 na 7 fa am'le fahenjena manakasina de inona zavatra atao vola tompoko no atao anaty valoty. Le vola iny no entina de zay tanora indrindra na zay zanaka zandry indrindra ny teny le ray aman-dreny ohatra ny tenako fa ny zanaka no asaona manolotra azy de hoe ty dadabe de solom-body koa de aminay menakafo karanaky zao sy zao. Ny antony manko hoe rasa mitondra atao hoe le tendron'le akoho iny a mety misy 5 misy 6 am'le trano a mety tsy ho lan'le ray aman-dreny voalaza atao koa hoe fa ratsiratsy nify fa de angamba hoe amin'ny teny vahiny de le hoe fomba na hoe symbole vola no atao anaty valopy de iny no atolotra zany hoe na izy vidy akoho na izy vidy volontsoloza na izy vidy gisa zay ataony fa ny tsika de hoe le fomba hoentiny fanajana ny ray aman-dreny no tanterahany de inona no azo am'izay tsodrany moa le ray aman-dreny ary zay no mafisako azy sady amaranatao azy hoe atao zay azahoana tsodrano amin'ny ray aman-dreny fa neo amin'ny baiboly azy averiko zay ary betsaka angamba tsy narian'izao na sanatria izy hoe na sanatria ny rainao mamilava sanatria na sanatria ratsy fitondratena naza ny ray ny mpianakaviana sasany sanatria de milaza aminao Andriamanitra tsy mijery an'izay fa raha io ray aman-dreny io no tsy mitsodrano na sanatria metraka alahelo amin'le zanaka za manana profo be dia be tena tsy mety le fiainan'le olona ny fiainan'le tanora zay ny hoe alao mandefitra alao manaja de alao mamela heloka mba azahoana koa famelany ary ny baiboly koa miteny hoe raha ohatra ianao tsy mamela ny namanao hitanao maso Andriamanitra koa tsy hamelanao. Zay zany le hoe mitondra zavatra ao anaty valopy solon'ilay akoho tsy voavidinao fa tolotra ampitiavana an'le ray aman-dreny izy mba hafaly azy ary koa azahoantsika tsodrano. Zay no azoko lazaina no lazaina amin'izay zavatra fantatro nandritra ny fiainako ary mbola hita hoe tanterahana amin'izao fotoana izao ka de amin'izany rehetrarehetra zany de samy mandray tsika fa ny zavatra rehetra de ho voninahitr'Andriamanitra ihany de mbola mamerina ihany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ny rotsaka amintsika rehetra mba hisiany fifankatiavana tsisy fiatsaram-belatsy hisiany fifanajana zandry manaja zoky zanaka manaja ray aman-dreny misaotra mankasitraka tompoko. Ya mankasitraka Zokarla amin'izay fanazavana nentinao zay ihany koa somary iverenako kely mikasika an'le akoho to satria ny teny ndala hery manampy hoe famataran'andro ny akoho tao koa ny teny hoe fanomezam-boninahitra ny solom-body akoho amin'ny resaka akoho io raha raisina ny hevitra ara-panahy tsy fantatro fa zay no ampidirako an'le loha hevitra eto de eo naretelo mirahalahy mianaka anamafy amin'izany hoe misy tokoa ny hevitra ara-panahy mikasika an'io akoho io satria raha ny tantara atao anatin'ny baiboly no ambara de Jesosy mihitsy no anisany nampiasa n'io akoho io zany raha ny teny tamin'ny Petera izy hoe mbola tsy haneny koa izy ny akoho ngamba ohatr'izay de fa andahy intelo nareo zany hoe ny akoho de anisan'ny famantarana ihany koa araka ny voalazan'ny rahalahy hery manampy teo hoe famantarana ny andro fa anisany ihany koa zany amin'ny hevitra ara-panahy hoe famoazana fahazavana manambara fa mazava ny andro tonga ny fahazavana rehefa maneno ny akoho ka zay no tiako ambara sy mba tiako anehoanareo ny hevitra reo tokoa hoe manahoana tokoa zay hevitra ara-panahy mikasika ny akoho zay manaiky an'izay hoe nareo satria Jesosy en personne mihitsy no nampiasa an'izay mba tena hoe amin'ny maloha olona amin'ny mahazoky ray aman-dreny de tokony ho fahazavana zany tokony ho ajainy zany satria misy fahazavana ary io ray aman-dreny koa tsy fantatro fa tamin'ny mbola kely zay de nahasikaritra mihitsy fa ny dadabe any de anisany mifo maraina mihitsy ary izy mamony olona hoe mifo azy nareo ka raha endrika ara-panahy jerena anisany hoe
ny ray aman-dreny koa zany tokony hitondra fifoazana ara-panahy ao amin'ny ankohonana. Meko avy hatrany ny rahalahy hery manampy ary ny fitenena mikasika izay. Sotranao rahalahy Valy ary za moa tsy ho lava fa fotsiny satria mbola afaka miteny ihany koa ny ray aman-dreny mpitanana izay tena heveriko fahavanana amin'ny fahamalina amin'izay hevitra ara-panahy izay. Fa raha miresaka hevitra ara-panahy tsika dia miresaka fitaizana na fitaizana toe-tsaina ao anatin'ny fiarahamonina indrindra. Ka ny resaka moa tsika teo hoe tamin'ny andron'i Jesosy vao naneniny akoa tsy haneniny telo ny akoho dia fandà ianao izy dia ngamba zany raha amin'ny famantaranandro manakasina zany dia tamin'ny 4 ka hatramin'ny 5 maraina teo zany nisian'izay toe-javatra izay. Fa ny tiako resahana dia hoe tena mitondra tokoa fitaizana eo amin'ny fiarahamonina ny resaka akoho. Ohatra zao tsika zao mahita amin'le fitenenana ihany koa hoe taitry ny akoho tamatrano ka taitry ny akanga tsara soratra ka nanary ny akoho tamatrano. Raha izay zavatra izao dia efa mampiseho sahady ny atao hoe fifamatohan'ny mpivady zay eo amin'ny fiarahamonina manakasina. Zany hoe tsy voatery ianao tokony taizana zany le olona tsy ho taitry ny akanga tsara soratra, tsy ny endrika ivelany, fa ny akoho tamatrano izay efa mamokatra, izay efa miara-monina aminao, izay ray aina aminao ve dia ho ariana amin'ny fahatairana fotsiny amin'ny endrika ivelany ihany koa izay fitaka. Ka eto dia ny akanga tsara soratra tsy ame atody ho anao mihitsy, tsy ame hitarika ohatran'ny ataon'ny akoho sy mitaiza ny akohonany ireny. Ny akoho tena mitarika ny zanany mihitsy ary ny zavatra tsaroko ny ray aman-dreny dia rehefa nisy main-tranon'akoho ny ray aman-dreny dia zavatra hitanao ny reny akoho tena miaro any zanany mandra-pahafatiny. Zany hoe rehefa may le izy rehefa hitany dia ny reny akoho tehiriziny ao ambanin'ny elany daholo le zanany dia maty izy avy eo dia hitanao hoe le zanaka koa ao ambanin'ny elatrany mihitsy. Dia tena ohatrany hoe mampiseho sahady ihany koa ara-panahy, mampiseho sahady ny atao hoe ambany elatr'Andriamanitra ihany koa dia tena mihoatra lavitra noho ny zanaka koa ao ambanin'ny elatry ny reniny zany. Dia hatreo fotsiny ngamba aloha no resahako fa aleo tonga dia ampitaina amin'ny ray aman-dreny mpitandrina ahafahany mamelabelatra metimety koa satria ny fotoana koa mandeha ihany. Ya misaotra rahalahy manampy. Ny tena marina mihitsy dia hoe misy lanjany koa le akoho. Maninona tsy naka ganagana, maninona tsy naka vorotsolozona dia hoe vorotsolozona, fa maninona akoholahy. Fantatsika fa ny akoholahy dia tsara soratra ary izy manana an'ilay vombony eo amin'ny lohany dia ataony vazaha hoe kreta. Ny akoholahy rehefa tena salama dia menamena be iny, menamena. Rehefa miady ilay akoholahy dia matetika iny maratra. Marina tokoa fa Jesosy misy ny teny hoe na mbola tsy haneno aza ny akoho miantso amin'ny petera. Efa fantan'izay dia naneno tokoa ilay akoho rehefa nivadika na nataotry petera dia naneno ny teny ilay akoholahy. Anaty baiboly moa zany dia marina tokoa zany izay fotsiny angamba hoe no azoko lazaina hoe le akoholahy dia misy dikany tokoa. Ary raha mijery indray taminay aminay hoe miaramila, raha mijery nareo le sakiby anao ataon'ny miaramila dia misy antokan'ny hoe le rambona akoholahy iny amin'ny vombony, amin'le notao le sakiby amin'ny kasika, le rambony iny tena hoe miaramila tena piady azy le vombony iny. Misy dikany tokoa le hoe akoholahy fa tsy akohovavy. Sanatria fa vao maika andray raha tsy manko raha miresaka ny akohovavy tandremo lehibe resaka eto sy eroa mitokotoko eny ambaravarana akohovavy maneno. Sanatria tsy zany ianareo anabavy kristianina iny ny raty fa marina fa misy dikany le akoho. Ary tsika mahalala koa hoe raha vao maraina maneno le akoholahy zany hoe fa misaotra le masoandro dia efa fotoana iomanana hiakanjona na hamonjy asa na ho any am-pianarana. Izay angamba no azoko lazaina amin'ny akoholahy. Fa ny ankoatran'izay moa mety tsy fantatro, fa tsy hoe fantatro daholo koa ny zavatra rehetra, izay aloha nazoko ambara. Fa ny farany dia le akoholahy jereo fa matetika tsara izy noho ny akohovavy, zany hoe le volony sy le lokony tena miravaka. Misy maitso ao, misy menamena ao,
misy mavomavo fiza manjelanjelatra le tena kolaza zany ary vombony zany leo amin'ny lohany miavaka izy zany a manaitra ny olona vao maraina manaitra mpiasa amonjy asa ny tsaha ary tamin'ny andro taloha koa rehefa hoe mandeha anady a dia misy le ataony tsy haiko amin'ny teny gasy fa amin'ny teny vazay dia le hoe trompe de guerre trompe le hoe le tsofina dia totrany hoe mbola feona kola koa nentina miady zany hoe mananana izy azy to ny akoho tamin'ny andro taloha zay aloha nasoko ambara fa ny akoatran'izay mamorona manitatra raha miteny ny ohatran'izay mba fantatro eo an'Andriamanitra rey ihany voninahitra tompony saotra mankasitraka. Mankasitraka Zokarla amin'izay fanazavana izay metsika ny pastera Mario Razafimanjato ary sao dia mbola manakambary ianao kasika an'izay. Eny ary beta be moa lefa voalaza tao fa raha resaka akoho ny resana dia misy foana ny ambara tena anakoho ngamba no resako mikiasy an'izay dia ozy Jesosy dia mandeha hoe impiry amin'izy izy nefa nanangona anareo tahaka ny fanangony reny akoho ny zanany izy kanefa tsy mety anareo. Zay zany dia midika hoe efa manao antso foana Andriamanitra fa ho avy izy ary hoe mibeba asika. Resaka fifoazana moa teo raha lafaly hoe inona ny hevitra ara-panahy mikasika ity resaka akoho ity dia zay moa zany anankiray ankoatra izay voalaza be lehibe teo dia hoe impiry moa aho izy ny te hanangona anareo ho Jesosy Kristy zany tahaka ny fanomban'ny reny akoho ny zanany kanefa tsy mety anareo. Ary amin'ny bokin'i Jeremia any dia mbola milaza zany hoe mijanona ozy izy eny an-dalana dia zaho tsara zay lalana makany amin'ny tsara dia iny no izory kanefa ny olona mbola mandaha tsy zay tsy izotra ozy izy mampalelo. Dia mararaka azy angamba mitraritra an'le hoe manina moa Petera no nafana dia nafana ny fony satria be dia be tsika kristianina indrindra rehefa vao manolo teny indrindra hoe manolo tena ho an'Andriamanitra na hoe nanain'i Jesosy Kristy ho tosy baonzy dia eo moa le nateraka indray dia tena mirehatra tena mafana fo tokoa. Rehefa mandeha fotoana eny am-pandeharana eny herintaona sasany moa enim-bolona dia efa miverin-dalana sasany misy mahatratra 5 taona 10 taona 20 taona soroka an'Andriamanitra moa raha ny tenako manokana ary rotiko io sady mitondro mahabelona hoe tena ho 30 taona lasa zay tena mbola mijoro tsara ary mbola hitsoratra ny farany ka le faharetina zany tena zava-dehibe. Maro no antsoina ozy ny tompo fa vitsy any vidiana raha maharitra no ohatra ny farany dia anisan'ny vidian'Andriamanitra no nanevitra ara-panahy moa mikasika n'le akoho ny desan'i Jesosy tamin'ny Petera dia satria tamin'iny alina iny izay samborana Jesosy dia natavy daholo ny mpianatra rehetrarehetra ny tena hoe panika araka ny fomba fiteny ary voatsikaritry ny olona Petera dia nisy ankizivavy nanatona Petera mihitsy ary tsy izy ihany fa niteny hoe ianao izy mpianatra Jesosy ianao satria na fiteninao ny fitavinao dia hita fa mpianatry ny tompo ianao dia nandà Petera ary talohany natava amin'ny Petera dia efa niteny ny tompo hoe na dia mafana foa Petera amin'ny fanompoana an'Andriamanitra tozy ny tompo taminy hoe raha mbola tsy maneno izy ny akoho raha mbola tsy maneno indrema dia akory ny akoho dia efa andà intelo ianao. Dia zany tao anatin'ny alina sendra namindro mantsy izy io tamin'ny fotoana amin'ny Petera sy ny mpianatra le niaka daholo rehefa samborona ny tompo dia mazava azy efa manomboka iadiva maraina ny andro ary efa fantatry ny tompo fa eo amin'ny maneno akoho araka rehefa voalazan-draharaha hely teo moa mety any amin'ny 4 hatramin'ny 5 any na mety amin'ny 3 hatramin'ny 4 any le maneno akoho. Misy koa moa le maneno saona ny saona toatra maneno alohany akoho fa alohan'le maneno akoho zany dia efa intelo sahady Petera no nandan'Andriamanitra nandà azy intelo. Tenenantsika zany dia itsika leo impiry moa tsika asaina mivavaka impiry tsika asaina miaritory mifady manao asan'Andriamanitra fa mandà tsika be dia be ny excuse ataontsika ka fanairana antsika ny fisian'izao fandaran'izao hoe engany mba tsy hanao tahaka ny Petera ianao ka sanatria efa tsy afaka manao ninina intsony efa voasambotra amin'ny tompo eo anao voikorapaka hoe tena tsy fantatra kory zany lazainao zany tsy fantatra kory zany Jesosy faranao dia mbola misy fotoana lasambola dia mbola tsy maneno ny akoho ndao tsika tsy handany tompo fa hitory ny filazantsara satria efa ny faran'izao
ka dia izay ngamba ny lesona tiako sotonina mitraritryn'ilay hoe mbola tsy manino akory ny akoha dia efa andahaintelo ao izy tompo vantsampetery zany hoe ao anatin'ny maizina zany situation misy satria ino ilay izy namanavina amin'ny tany izy tenen'ny Andriamanitra ny boky ny mpaminany Isaia ary izy mipito manavina amin'ny firenena fa aminao kosa ny mpisamo voninahitra zao dia mila mijoro zany tsika ary mba hatateraka ny baikon'Andriamanitra hoe teny mbola manana ny mazava ianareo dia mandeha ka efa ny farany zao raha lasa mila rarota tsika toriana filazantsara mila mifono toroasom-panamby zay tsika aza miandry efa aloady ny ranombarina efa tsy tatsozy dia lazaina dia sanatry ny vava andahatra sosina ka tsy ngao no tiako ambarina mikaritry an'iny hevitra ra-panahy indra lafaly amin'ny ankaronao avy hatrany fidirana. Ya magasitraka pasteur amin'izay fanazavana fanampiny izay efa madiva maramarana ny fotoantsika satria manapetra ihany moa ny fotoana eto satria hivalapatra eto fa dia angamba ny amara-parana anazy betsaka ny zavatra voalaza to fa dia manana ny anjara-toerany tokoa zany ny akoha eo amin'ny manakasina voalaza to toy ny tenin'ny rahalahy Manampy teo lambana akoha fato misarahana sery vitanana malao ve ka amonona vakotra koa misy fitenin'olona koa ary ny akoha raha lolo avina makeny an-tsena tsy haiko moa izay tena fanazavana sy ny dikan'izay fa marina amin'ny fotoantsika ka ngamba omena 2 minitra avy ianareo telo mirahalahy mianaka raha mbola misy hafatra tianareo ampitaina ny ampijery atsika mikasika an'izay fomba fanajana mikasika ty hoe solombody akoho zay dia angamba omeko ny rahalahy Manampy ngamba dia avy eo rahalahy Zokiolona Karla dia pasteur mamarana azy menanao avy hatrany rahalahy Manampy ny fitenenana. Eny ary misaotra rahalahy ary 2 minitra moa izy tika tsy dia valapatra ela fa ny votoatiny tiako ampitaina fotsiny dia mikasika ny hoe fanolorana solombody akoho zay moa ny loha hevitra androany ary tiako tsindriana betsaka mihitsy hoe nafinaritra ahy dia tantaran'ny ray aman-dreny Karla teo hoe marobe indray makany amin'ilay ray aman-dreny zany tetezina ilay ray aman-dreny ary ngamba amin'izany ny vady aman-janaka miaraka amin'ny mpaitakoha miara-mandeha daholo famotona mandeha makany amin'ireny asara-manitra ireny na ny fomba ihany koa fanarotana ionana amin'ireny zokiolona ireny ary dia ao anatin'izany angamba dia hoe manolotra solombody akoho kanefa miandry ihany koa araka ny efa resadresakantsika rehetrarehetra teo hoe miandry indrindrandrindra ilay tsara ilay tsodrano avy amin'ilay ray aman-dreny hoe ny tsodrano ny zava-mahery kanefa ao anatin'izany tsodrano zany dia misy koa ngamba famantarana sy anatranatra ataony ilay ray aman-dreny amin'izany ho an'ireto taranaka ary tsy toy izy dia manome tsodrano fa mety mijery izy aloha mety manontany izy hoe ary moa zanak'izy avy aiza ireto zany izy reto satria misy tsy hitany tsony naterahany sasany na mety hoe efa miantitra izy dia tsy tadidiny tsony dia izy moa tika dia izy misy resadresaka kely be da be ao anatin'izany fa tsy vitany hoe ray minitra miditra dia manolotra dia mivoaka io fa rehefa ao anatin'izay dia misy resaka ihany koa anatranatra ao anatin'izany mety hoe firesahana an'ireny hoe tsarovaka izy fa lambana koa ny fanambadiana ka aina ny fetra tandremy mitaitra amin'ny akanga tsara soratra ka manariny akoho amatrano mety misy resaka be da be ohatr'izany ao zany hoe fananarana zany hoe fametrahana amin'ny laoniny ny atao hoe fahendrena ny manakasina mihitsy zany hoe mitondra ny fahendrena zaraina amin'ny taranaka indrindra ireny zokiolona ireny ary eo le tena sarobidy satria misy indraindray adino le toe-tsaina araka ny tenin'ny zoky Karla teo hoe be da be nefa adino ary mamerina amin'ny laoniny amin'ny fomba atao hoe amin'ny fomba maray aman-dreny azy mametraka amin'ny toerany amin'ny anatranatra ny fomba manakasina izay tokony tehirizina izay ny asina na sotoavina tena tokony anana manakasina mihitsy dia ny zokiolona no mampita ireny satria izy no mahita ny tsara sy everina fa manana ny fahendrena ary tiako tsindrina eto fa tsy ny taona akory no mitondra fahendrena tsy ny abetsahan'ny taona no mitondra fahendrena fa ny fahendrena dia azo avy amin'ilay raitsy toy ihany ka ny voaloham-pahendrena hoy ny baiboly dia ny fatahorana an'Andriamanitra dia omeko ny hafa amin'izay fa tapitra ny 2 minitra nomena makasitraka rahalahy hery Zokiolona Karla menanao ny 2 minitra famarana anazy. Eny ara tompoko tsy hanampy tsony izay efa voalaza fa ny azo lazaina tokoa ngamba dia hoe le fanatonana ray aman-dreny dia tsy hoe fombafomba fotsiny fa manatona mba hazo tsodrano fantatsika isika malagasy
fanotodrano zava-mahery ary mifanotra amin'izay zava-doza raha sanatria ozona no azo amin'ireny ray aman-dreny na ray na reny teraka. Fa amin'izao fotoan'izao moa somary mampalahelo fa le fanajana ray aman-dreny fankatoavana sy toavana maha-malagasy atsika efa tsy dia hita intsony. Izay angamba no azoko lazaina fa dia marina tokoa fa hoe sary manan-kely efa misy ajany tokoa izany le hoe solom-body koa. Ary raha ohatra tsika izao raha mahita amin'izao fotoana izao, za zao mahatsiaro taminay satria za moa lamatona 12 efa firy isa roa efa telo no efa any mivarotsy mifody fa lamatoany 12 menada zany lamatoa rehefa mandeha mamangy ray aman-dreny zany dina moa kendreny tsodrano mba hoe lavelona dia maolona moa dia tsodrano izy hoe mitafity vita fianarana amin'ny maha-olombelona moa zay dia zay no anaterana azy le hoe solom-bodeko zany hoe tsy le bodeko tsolo le nofo no aterina fa mitondra valopy dia hoe misy vola natao anatin'le valopy iverintsika hoe ividianany akoho na vorona izy malala zay ataony. Fanontaniako fotsiny tamin'ny andronay dia manatitra tena akoho velona mihitsy be le akoho anarina an'ireo ray aman-drenitsika dia velominy ao dia asa isaky ny alady angamba izy dia mamono mihinana. Zava-dehibe mihitsy zany hoe tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny dia zany no anaterana azy hoe solom-bodeko zany hoe le vola hoentina dia verintsika ilay tsara hoe ividianany akoho dia zay tsara indrindra amin'ny akoho le fototry ny rambony iny tsara indrindra sy ny fofony. Zay angamba no azo lazaina ny akoatran'izay manitaka raha milaza zavatra tsy fantatra saotra mankasitraka tompo. Mankasitraka zokarina dia omenan'ny paster Mario Razafimanjato ary ny fitenenana 2 minitra farany. Iny ary tonga dia zaraiky 2 minitra moa izy zaraiky 2 zany le 2 minitra dia minitra voalohany dia fampatsevana hatrany fa ny solom-body akoho zany dia mariky ny fankatoavana ny hasina manakasina antsika ny fanajana ny ray aman-dreny. Zay ny voalohany. Faharoa toro-tsaina avy amin'Andriamanitra raha mijery ny didy folo fotsiny tsika dia ny fanajana ray aman-dreny no anisany andraisana fitahiana ho an'ny taranaka zay manana ray aman-dreny mbola velona dia aza dino hatrany na mahantra ny ray aman-dreny na mpanakarena ny ray aman-dreny na mivavaka na tsy mivavaka tsy olombelona ianao raha tsy reo ray aman-dreny reo dia ajao izy raha tsy mifanaraka aminao ny fomba fijeriny dia vavao azy tiavo izy ajao izy fa ny fanajana ray aman-dreny dia teny avy amin'Andriamanitra ary io no anisany misy teny fikasana ho an'ny taranaka kristianina rehetra. Dia mararako ny teniko ngamba dia hisaotra an'Andriamanitra tsika satria Andriamanitra tsy mitady solom-body akoho akory fa ny voninahitra zay tahaka ny hitantsika amin'le tsiny olon'ilay vody akoho iny dia mampiseho ny voninahitra iny raha ny fanajana ray aman-dreny ary rahajentsika mainka ave fa nyraytsika zay any an-danitra dia nyraytsika zay any an-danitra tsy mahatsy zany mihitsy izy. Ny ray aman-dreny mety andao ary zay misy na anarotana raha mbola velon'ny ray aman-dreny dia atero solom-body akoho fa raha Andriamanitra kosa zay tokony mena voninahitra dia tokony hajaintsika foana izy anona isanandro isanandro ary dia izay koa ny amaranako ny teniko ho an'Andriamanitra rery voninahitra dia averiko aminareo ary tokony raikitra ny fitenena ankasitraka andrehitra tapitra ny 2 minitra. Amen. Alleluia. Voninahitra mentsika amin'izay Jesosy rery ihany za moa dia manao hoe ngatapitra sady ilay izy teo fa mahaliana be. Voninahitra ho an'i Jesosy ny amin'izay fizarana izay fa tena be dia be tokoa ny zavatra voaray tamin'ny fizarana izay noentinareo satria foana moa hiaraka eto nefa ny fotoanantsika dia manapetra ihany ka dia tapitra ny fotoanantsika androany fa netiko amezana an'izay fotsiny ho fampafantarana antsika rehetrarehetra moa zany izay efa fantatritsika loatra ty tenin'Andriamanitra ty aty amin'ny Efesanina 4:9 ntsika no mahita ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe anaka manekena ray sy ny reninao ao amin'ny tompo fa marina izany manajany ray sy ny reninao
fa izany no didy voalohany misy ny teny fikasana mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Amen. Dia voninahitra ho an'i Jesosy fa anisan'ny tena hoe zavatra tena voaray zany tao anatin'ny fizarana izay noentinareo teo dia ny fanajana ny ray aman-dreny satria misy tsodrano mivoaka avy eo amin'ny ray aman-dreny avy ao. Dia iny tsodrano iny tena zava-dehibe, zava-mahery ny tsodrano ary betsaka ny ankizy amin'izao fotoana izao, betsaka ny tanora amin'izao fotoana izao tsy mahazo an'izay tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny izay. Dia tena hoe mikorosofahana tanteraka mihitsy ny fiainana satria tsy misy tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny. Dia tsika zanak'Andriamanitra dia ampianarin'ny tenin'Andriamanitra hoe mila manady tsika ny ray aman-dreny fa io no misy ny teny fikasana, io no didy voalohany, io no mahatonga antsika ho maro andro ambonin'ny tany mba tsy ho faty tanora isika hoe tsisy fanajana ray aman-dreny. Dia betsaka ny maty tanora fa mba ho lava andro eto ambonin'ny tany tsika ho voky andro ny amin'izay fanajantsika ny ray aman-dreny izay mba misy tsodrano voaraintsika avy amin'izy ireo. Izay no tsika mamarana ny fotoana tamin'ity arivo ity voninahitra ny antsika an'i Jesosy irery ihany fa ny fandaharana moa dia efa afaka jerentsika ny amin'ny YouTube ny televiziona AKP izay efa misy ny tapany voaloha, faharoa, fahatelo, fahaefatra ary ny fahadimy androany. Dia mino fa ahalinanao mikasika ny amin'ny manakasy tsara, ahafantaranao ny asina manakasy tsara antsika fa antsika kay dia olona manana asina. Voninahitra ho an'i Jesosy fa betsaka ny zavatra voaray tao anatin'izay ka dia tolava resaka fa tolotra avy hatrany amin'ny tompona amentsika ny pasteur Mario ny famaranana angamba ny fotoana raha sitrako pasteur dia anao vavaka fohy ho famaranana ny fotoana tompona. Eny ary afaka Andriamanitra misaotra sy mideranao zay fa mitsodrano anay avy any an-danitra ianao, manatsotra ny tananao eo aminay tsiray izay manaja anao na dia tsy tanay maso ary ianao tompo dia hajainay satria avy aminao ny fahendrena ary izay endro ianao dia amelapilatra tahaka famelapilatra ny lanitra ary sy mamerina ny maro amin'ny fahamarena toy ny kintana mandrakizay tory. Ka dia raiso anao ny voninahitra sy ny tena Andriamanitra fa mendrika ho anao izany. Tsofoko rano antsio ny mpiaino rehetra sy ny mpanaraka ity televizion ity baotain'Andriamanitra ary anatsotra ny tananao koa ianao Andriamanitra, ampamilapilatra ny tavanao ianao ary amindra fo aminay tsiray avy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Masina. Tsika rehetra manao hoe amen. Amen. Dia manome fotoana antsika indray moa izany amin'ny heriny tahaka izao ny fandaharantsika dia mametraka ny mandra-piona tompo kopakopa tanana ho antsika rehetra ny aparany tany any veloma tompo amin'ny heriny tahaka izao indray. Amen. Madagasikara.